Zay voalazany ten'Andriamanitra teo. Aza matahotra zay mamono tena nefa tsy mahay mamono fanahy. Olombelona ny resahana amin'izany. Ny olombelona dia afaka mamono anao, raha vonoiny anao dia ho faty. Fa tsy mahay mamono ny fanahinao izy. Fa ianao matahora n'Andriamanitra. Zay mahay mahavery ny fanahinao any amin'ny eny, ary ny tenanao any amin'ny eny. Zany tokony atahorana. Noho izany tsy ny fahafatesana ara-nofo akory ny tena mafy na dia atao hoe mafy amintsika zanak'olombelona izany. Rehefa misy ny fahafatesana. Fa ny fahaverezany fanahy sy ny tena any amin'ny eny, zany mafy indrindra. Jereo anie ny tenin'ilay mpanan-karena zay niaran'olona tamin'ny Lazarosy fahiny, zay nambara ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsarany ka toko faha-19, eo amin'ny andiny faha-7 teo izy hoe, ary niantso izy ka nanao hoe, ry Abrahama raiko mamondrafo amiko raha Lazarosy mba hanomboka teny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampagatsika ny lelany fa afadiranovanao eto anatin'ity lelafo ity. Mafy ny any amin'ny eny, tena mafy ny fahaverezan'ny fanahy ho any amin'ny eny satria misy farimo rehetrafy sy ny farany, ary ianao an'izany Andriamanitra. Koa ity fananarana ity dia tsy nakory ny vakina ilay ten'Andriamanitra teo, fa nitsy tokony atahorana olombelona mihoatra no Andriamanitra. Aoka tsy atahotra olombelona mihoatra noho i Andriamanitra ianao, raha mizavatra zay hanimba ny fanahinao na ny fiainam-pananao. Zany ty fananarana ity. Aza matahotra zay mahay mamono ny tena, ka atahotra ny mihoatra ny fatahorana n'Andriamanitra. Fa zava-misy tokoa ny fatahorana olombelona mihoatra no Andriamanitra. Tena zava-misy zany. Satria ho iaho taminao teo manao hoe, ny olona dia afaka mamono anao amin'ny lafiny rehetra ary amin'ny famonoana rehetra, ary matiny ianao rehefa vono. Afaka mampiasa olona ihany koa izy hamono anao, ary afaka mampiasa ny fahefana izy mba hamono anao. Dia ho fatina ny tenanao, ho fatina ny asanao, ho fatina ny fivelomanao, ho fatina maizy anao ara-nofo amin'izao fiainana izao. Satria manam-pahefana aminao izy dia afaka mamono anao. Kanefa ahoana hoy ny voalazany ten'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko faha-9, andiny 5. Toko faha-9, andiny 5. Mamandrika ny fatahorana olona, fa izay matoky an'i Jehovah no vonjena. Alleluia. Mamandrika ny fatahorana olona, ho arahambony ny fatahorana olona mihoatra no Andriamanitra dia ho voan'ny fandrika ny fanahinao. Marina fa ny nofonao dia mety zay ilainy, ary omeny olona anao izany satria matahotra azy ianao ka manaraka ny sitrapony mihoatra ny fatahorana n'Andriamanitra. Mety ho azonao zay ilainao, fa ny fanahinao kosa hijaly.
fa izay matahotra ny Jehovah, fa tsy atahotra olombelona mihoatra no Andriamanitra. Hovonjena ho voalaza ny soratra azy. Alleluia, alleluia. Fa ho voan'ny fandrika ny fanahin'ny olona matahotra olombelona no Andriamanitra. Fa raha mandoky an Jehovah ianao, raha matahotra n'Andriamanitra ianao, hovonjena ho voalaza ny soratra masina. Alleluia. Ary mbola ho hitantsika toy izany any amin'ny famaranana ty afatra ity. Fa andeha aloha tsika hijery ny fahavoasana izay manjono ny olona vokatry ny fatahorana olombelona mihoatra no Andriamanitra. Ary mahatonga ny ten'Andriamanitra ananatra hoe aza matahotra an'io mahay mamono tena io, fa matahorana Andriamanitra. Samuela voalohany 5:10, andiny 4:7. Olona izay natahotra olombelona mihoatra no Andriamanitra. Samuela voalohany 5:10, andiny 4:7. Ary hoy Saul tamin'ny Samuel, efa nanota, fa efa nandika ny ditin'i Jehovah sy ny teninao. Fa natahotra ny vahoaka ka nakatoly feo. Saoly tahotra vahoaka dia nandika ny ditin'i Jehovah. Fa ny feon'olombelona no nambara. Rehefa nandidy Andriamanitra aringaniny malokita rehetra na hatramin'ny fiongo, fa hoy ny olona hoe aza ringana ny matavy fa hoe natao sorona ho an'i Jehovah. Natahotra ny teny vahoaka aho izy. Tsy zakan'Andriamanitra ny anaovan'ny olona an'izany. Atahotra olombelona mihoatra no Andriamanitra, tsy zakan'Andriamanitra. Vokatr' izany ao amin'ny andiny 7:20, Samuela voalohany 5:10. Fa nihodina dia toy ny fahotana ny fakatovana, ary niditra dia toy ny heloka sy fanompotsana, satria nandany teny Jehovah ianao dia nilavy ny tsy ho mpanjaka kosa. Tahaka ny olona manompo sampy, ny olona izay mandika ny tenin'Andriamanitra no mitahotra olombelona. Dia toy izany ny fahavoasana izay nanjohan'ny Saoly mpanjaka. No izany dia nilavin'Andriamanitra izy, tsy ho amin'izany toerana izany intsony, tsy ho eo amin'ny fanjakana intsony, ary tsy ho mpanjaka n'Israely. Satria natahotra olombelona mihoatra ny fatahorana n'Andriamanitra. Mamandrika ny tahotra. Ary koa Andriamanitra indray mandeha. Isaia 7:12. Isaia 7:12. Ary iza no nahinao sy natahoranao no dia nandainga ianao ka tsy nahatsiaro ahy na nandatsaka po, moa tsy efa nangina va aho hatrizay ka dia tsy natahotra ahy ianao. Fantatr'Andriamanitra ireto olona ireto fa nisy natahorany tao no Andriamanitra, ka natonga azy ireto tsy nisanasala ny andainga, dia tsy nahatsiaro an'Andriamanitra na nandatsaka po ny tenin'Andriamanitra, navelany avokoa izany rehetra izany no nitahotra olombelona. Mamandrika ny tahotra olombelona, fa lasa mpandainga vokatr' izany ny olona. Mamandrika ny tahotra olona, fa lasa manadino an'Andriamanitra ny olona. Mamandrika ny tahotra olona, avelan'ny olona ny tenin'Andriamanitra no tahotra olombelona. Nefa fantatry fa ny mpandainga dia anana any anjarany ao anaty farihy rehetra azy ny fary, izany ny fahafatesana fary. Hoy ny Apokalipsy 1:20, ary tsy hiditra any an-danitra ny mpandainga rehetra. Andiny 7:20, fanambarana 1:20, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao
vetaveta na izay manao raiky. Ny ray mandeha ihany koa dia lasa babon'ny Asirianina ny zanak'Israely. Ary dia zao no voasoratra ao amin'ny Mpanjaka 2:7-10 ny 7 sy ny 8. Mpanjaka 2:7-10 7 sy ny 8. Ary nahatongavan'izany dia nohony namitany zanak'Israely tamin'i Jehovah Andriamanitra izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho afaka amin'ny tanan'ny Farao mpanjakan'ny Egipta. Fa natahotra izay Andriamanin-kafy izy ka nandeha araka ny lalàn'ny Jetrisa izay norohan'i Jehovah tsy eo anoloan'ny zanak'Israely sy araka ny didy izay nataon'ny mpanjakan'ny Israely. Lasa natahotra Andriamanin-kafy nolay Andriamanitra izay nitondra azy avy tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely. Tena tonga nyreto zanak'Andriamanitra ireto nandeha araka ny lalàn'ny Jetrisa. No zany dia zao lasa nanao sambo izy ireo, lasa nanao ny fifanao no nitahotra olombelo, tahotra ny Andriamanitra ny Jetrisa. Noho izany lasa babo zanak'Israely, babo tany Asiria. Niala tamin'izy ireo ny fiarovana-Andriamanitra, mamandrika ny tahotra. Amin'ny andron'i Jesosy ihany koa ny ray mandeha nisy fahagagana, kanefa filazantsarany Jaona 7 dia ny 9 sy ny 9 Jaona 7. Fa tsy fantatra izay fomba nahiratany izao, ary tsy fantatra izay napahiratra ny maso efa lehibe izy anontaniho izy. Aoka izy no ilaza ny amin'ny tenany, zany teny zany lazay ny ray aman-dreniny satria natahotra ny Jiosy izy ireo. Fa efa ny fanaiky raha teo ny Jiosy, fa raha misy manaiky azy Kristy dia horohana hiala amin'ny sinagoga. Zavatra toy izany anie mahatonga ny olona hatahotra olombelona no Andriamanitra satria efa misy zavatra hifanarahana, atao dina ihany koa. Ka na dia fantany tsara izao aza fa Jesosy napahiratra ny masony zanany dia tsara laza zany izy satria natahotra ny Jiosy fandrao roana hiala amin'ny sinagoga araka ny volazan'ny ten'Andriamanitra teo. Kanefa raha nohony amin'ny Jesosy anie no androana azy tsy ho simba ny fanahiny, tsy ho simba ny fanahiny. Fa raha menaka sy mandany Jesosy kosa ny olona, menaka ny Jesosy eo anatrehan'ny olona, ary atahotra olombelona no Jesosy Kristy, zany no animba ny fanahinao. Fa jereo fa zao ny voasoratra filazantsarany Luka 7:9-11. Luka 7:9-11. Fa na iza no menatra sy ny teny dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny androrainy ary ny any anjely-masina. Raha izy nizaniza menatra ny Jesosy eo anatrehany, indrindra moa fa matahotra olombelona no Andriamanitra na no Jesosy Kristy. Dia zany menatra koa ny tompo mandray an'izany zany eo anatrehany anjelin'Andriamanitra sy Andriamanitra ray, mamandrika ny tahotra olona. Ary aiza intsony moa no anatenananao raha Jesosy no andanao eo anatrehan'Andriamanitra ray sy ny anjely.
tsisy fanantenana tsy dia fahaverezana miandry. Misy ihany koa ndray mandeha filazantsarany Jaune toko faharoa ambin'ny folo. Filazantsarany Jaune toko faharoa ambin'ny folo. Andiny faharoa amby efapolo. Andiny faharoa amby efapolo. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka zanonino azy nefa noho ny fariseo dia tsy niaiky azy ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Natao fitaovana fampitahorana ny olona ny fandroana hiala amin'ny sinagoga tamin'izany fotoana izy. Jereo fa mbola anankiray ihany koa io. Efa hita izao fa tena manao zavatra tsara ny tompo. Tena manao zavatra tsara. Ary tsy voasakana mihitsy ny finoana fa tena nino reto olona ireto. Ateraka ilay finoana fa nontahotra ny fariseo nahatonga azy ireo nandamy tompo fandrao avoaka hiala misina. Zany anie zavatra mety andalovana. Raha ianao mivavaka amin'i Jesosy eny betsaka ihany nefa manonona ny anaran'i Jesosy amin'ny fiangonana maro samihafa. Fa raha ianao mivavaka amin'ny fiangonana Jesosy montsy misaraka tsika ho izy ny mpanambady. Roana tsy isan'ny fianakaviana ianao raha ao anatin'ny fianakaviana. Ianao dia tsy milevona any am-pasan-drazana. Ny sasany manana ny fahasan-drazana. Raha mivavaka amin'ny fiangonana Jesosy. Ary ny devoly dia ametraka zavatra mandrakariva tahaka an'izany. Mba tonga ny olona andany Jesosy Kristy. Na andany mana ka hamatahotra fandrao arindra am'izay matahotra andrao ariny fianakaviana, matahotra andrao tsy ahita asa fa roano patron. Aleo matahotra ny tiolona ity. Kanefa anao ahoana nefa nianjoanao raha simba io finoanao io nontahotra olombelo. Simba le zay le finoana. Eny raha izay ary dia aleo zany mijanona. Tiako ny vady ka tsy amin'izay lafin'izay no anehoana fitiavam-bady. Tiako ny ambona, tiako ny fianakaviana, tiako ny asa. Fa ina ny soa azon'olona na dia azo ny azo zay tokozao kanefa very ny fanahy. Koa rehefa simba ny finoana. Raha ty amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azao nasitraka amin'Andriamanitra. Izay mino sy atao batisa ihany ny vonjena. Fa rehefa tsy mino ianao dia tsy tonga any an-danitra satria indro ny finoan'ny olona masina ny ten'Andriamanitra ao ambony Apokalipsy. Tsy maintsy mitoetra amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Koa raha simba ny finoana no tahotra olombelona dia tsy ho any an-danitra. Tantara nisy ihany io filazantsarany Matio toko faha-enina amby roapolo. Matio toko faha-enina amby roapolo. Andininy fahasivy amby enimpolo ka hatramin'ny andininy faha-efatra amby fitopolo. Filazantsarany Matio toko faha-enina amby roapolo. Andininy fahasivy amby enimpolo. Ary Petera nipetraka teo ivelany teo akianja dia nanatona azy ny ankizy vavy anankiray ka nanao hoe ianao koa nomba an'i Jesosy ilay Galileana. Fa nandahy teo anatrehany izy rehetra izy ka nanao hoe tsy fantako izay lazainao. Ary no niala hoe andavarangana izy dia nahita azy koa ny ankizy vavy anankiray ka nilaza tamin'izay teo hoe ity lehilahy ity koa nomba an'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nandahany ray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe tsy fantako izany lehilahy izany. Ary ny afaka kelikely dia nanatona azy mijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe marina tokoa fa namany reny ianao fa ny fiteninao miabanganao. Dia nanomboka niozona sy nianiny izy ka nanao tsy fantako izany lehilahy izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneny. Mafy mihitsy ny tahotra olombelona.
olombelona zay mahay mamono tena. Tena mafy rehefa izany tonga. Tantaran'i Petera ity. Zay nandalo Jesosy Kristy teo anatrehan'ny olona. Zay nilaza taminy fa niaraka tamin'i Jesosy izy. Ary ankizy vavy no niteny an'izany. Fa nilaza Petera fa tsy fantatro izany. Tsy fantatro izany lehilahy izany. Raha nisy namerina tena vao mahay kanomafy tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niosona mihitsy izy no voalaza ny ten'Andriamanitra. Sady mba ary nianina mihitsy mba inony olona izay lazainy dia nianina mihitsy izy. Fa tsy mahalala an'i Jesosy. Petera veny tsy halala an'i Jesosy. Petera veny tsy halala an'i Jesosy. Na dia andanao n'olona rehetra ho za tsy andanao. Fa no nitahotra olombelona. Voa mihitsy ny fanahy Petera. Tsy nahita fiadanana mihitsy izy. Indrindra rehefa nisy akonany dia tsaroany teny Tompo. Ianao ne ka andahay teny. Milohany hanelony io akoho anankiray eo. Ianao andahay teny. Tena hitety izy nandalo Jesosy. Nanerina amin'izay le akoho. Zay efa nahatsiaro ny teny Tompo izy. Ary taman-dranomaso. Mamandrika ny tahotra olombelona. Mahatonga ny olona andany Jesosy Kristy. Milaza tsy mahalala ny tompo mihitsy azy. Izany eka manarakaraka fotsiny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa tsy dia tena mivavaka amin'ny fiangonana io. Fa mba misy olona masendra mitarika dia zay mba nitiro ako. Fa za tsy dia tena mivavaka amin'ny fiangonana. Nefa mpino vita batisa. Mpandray ny fanasany Tompo. Mamandrika ny tahotra olombelona. Ray mandeha ihany koa amin'ny Galatiana toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. Galatiana toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-nihinana tamin'ny Jetilisa ihany izy. Fa no tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ireo anisan'ny voafora. Mbola Petera ihany. Ny zavatra hita dia izao. Mahatonga ny olona mitafalatsaka amin'ny fiatsaram-belatsia ny tahotra olombelona. Dia lasa niatsara velatsia teo Petera ilay mafana fona. Niara-nihinana ihany izy tamin'ny Jetilisa fa rehefa tonga ny rahalahy satria efa natao faty izany miaraka amin'ny Jetilisa izany. Dia mody niatakataka iray fiatsaram-belatsia izy. Nefa animba ny fanahinao izany. Ho ratsy anie ny anjaran'ny mpiatsara-belatsia. Lasa mpiatsara-belatsia ianao no mitahotra olombelona mihoatra no Andriamanitra. Ratsy ny anjaran'ny mpiatsara-belatsia fampifiry. Ireo mpanompo nomena talenta ihany koa. Matio toko 5:20 andiny 5:20. Matio toko 5:20 andiny 5:20. Dia natahotra ka lasa nanafina ny talentanao tao anatin'ny tany. Indri lasanao ny anao. Izy ary natahorana. Kanefa rehefa natahotra izy dia zao nandevina ny talenta. Mamandrika ny tahotra olombelona. Tsy soanao anie. Raha andevina ny talentanao ianao amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao. Manana talenta ianao. Notahian'Andriamanitra ianao. Nametrahan'Andriamanitra zavatra ianao. Fa no nitahotra olombelona dia alevinao izany talenta izany. Tena mamandrika. Nefa raha mampiasa ny talentanao ianao dia hotahian'Andriamanitra. Alleluia. Zany rehetra izany. Mahatonga ny ten'Andriamanitra ilasa. Aza matahotra zay mahay mamono ny tena nefa tsy
tsy mahay mamery ny fanainao any amin'ny satria tena nimba ny toe-pananao ny fatahorana olombelona mihoatra ny Andriamanitra. Tsy hoe mandraranao tsy atahotra olombelona zany na anao tsinontsinona ray aman-dreny na olon-dehibe ka tsy tokony atahotra, fa le anao matahotra olona no Andriamanitra ka lasa manao tao foana. Animba ny fanainao satria fa izao aleo matahotra n'Andriamanitra raha lasa ary ho anao izay tonga eto an'ity maraina eto, aleo matahotra n'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Eka mba ho tahaka izay rehetra natahotra n'Andriamanitra ianao, natahotra n'Andriamanitra mihoatra noho ny olombelona. Alleluia, alleluia. Eka atahotra n'Andriamanitra mihoatra noho ny olombelona ianao. Fa ilay Petera feno tahotra teo, rehefa feno ny fanahy masina izy niova ny fatehan-javatra. Alleluia, alleluia. Tsy nanaiky resy ny Satana ny folo Petera. Ka hoy izy eo amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra, 10:10 sy 10:11. Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra, 10:11 sy 10:12. Fa Petera sy Jaona kosa namaly ka nanao taminy hoe, tsaraonareo na marina eo mason'Andriamanitra na tsy, ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra, fa tsy maintsy milaza zay zavatra efa hitanay sy renay izahay. Alleluia. Tsy natahotra intsony Petera na dia nisy asa ny fandrahonana tsy hitory an' Jesosy Kristy. Okizay ny filazanareo ny amin'ny Jesosy Kristy. Aza ely eto Jerosalema zany Jesosy Kristy zany, ary dia norahonana sady nampitahorin'izy ireo. Fa Petera sy Jaona natahotra n'Andriamanitra noho ny olombelona izy. Alleluia. Raha izany no izy tsaraonareo na marina eo mason'Andriamanitra na tsy, ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra, fa izahay dia tsy maintsy manaiky an'Andriamanitra izahay. Izahay tsy maintsy matahotra n'Andriamanitra izahay. Ka ny zavatra hitanay sy renay dia tsy maintsy ambaranay eto Jerosalema. Alleluia. Eka mba ho tahaka an'izany tsika rehetra. Eka mba ho tahaka an'izany ianao. Atahotra n'Andriamanitra mihoatra noho n'olombelona. Ay, anakanahy tsy hivavaka amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy zany niasako eto aminao, tsy maninona iala. Kanefa na dia nisy aza ny roana tahaka an'izany notsenain'i Jesosy Kristy izany olona izany. Everinao moa fa voamafy ianao raha manome voninahitra n'Andriamanitra ka matahotra n'Andriamanitra, fa tsaratsara kokoa noho io no omen'Andriamanitra anao. Fa izay manome voninahitra any omeko voninahitra misy Andriamanitra. Ny mpampivelona tany Egypta natahotra n'Andriamanitra noho ny olombelona. Exodosy toko 1:17. Exodosy toko 1:17. Nefa natahotra n'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay natitiany mpanjaka ny Egypta azy, fa novelominy ihany ny zazalahy. Alleluia. Mahafinaritra ny olona rehefa matahotra n'Andriamanitra noho ny olombelona, satria tsy manao tao foana izy. Na dia nisy aza ny didiny mpanjaka nampamono zazalahy Hebreo rehetra, raha vao hitanareo fa zazalahy maty ny sazy famina ny mpampivelona, vonoy fa natahotra n'Andriamanitra ireo ka tsy ambololona. Alleluia. Fa novelominy ihany.
mbola ho hitantsika ny zavatra hataon'Andriamanitra amin'izay matahotra azy. Fa ireto mpampivelona reto fongaty izany dia nanaovan'Andriamanitra trano azy ireo. Alleluia. Hoy aho hoe mbola ho hitantsika ny fongatry ny fatahorana an'Andriamanitra. Fa tsy ho verimana izany fa tena zava-dehibe. Tena zava-dehibe ny fatahorana an'Andriamanitra. Alleluia. Satria inona no antony? Mahay mitahy ny olona izay matahotra azy Andriamanitra. Tsy hoe mahay manary any amin'ny hety fotsiny any, hoe ny zavatra hain'Andriamanitra dia ny manahy sy mamery any amin'ny hety. Fa Andriamanitra dia zao, hain'Andriamanitra ny mitahy ianao rehefa matahotra n'Andriamanitra ianao. Alleluia. Jereo nge zavatra ambarany ten'Andriamanitra, anefa ny rimy izay matahotra azy Jehova. Iainy ny fitarainany koa izy ka hamonjy azy. Salamo 5:7-7. Anefa ny rimy izay matahotra azy izy. Iainy ny fitarainany koa izy ka hamonjy azy. Alleluia. Fitahina lehibe izany. Inona reny zavatra irinao ianao izay tonga eto amin'ity maraina ity? Manana zavatra irina ve ianao? Tsika olombelona tena manana fanorena. Raha samy ilaza ny fanorintsika eto, asa tsy fantatro. Fa izao ihany, matahorana n'Andriamanitra ianao. Alleluia. Fa hain'Andriamanitra ny manome an'izany ho anao. Le zavatra irinao mihitsy no omen'Andriamanitra anao, ary ohatra no izany azy. Ary izany ihany, fa miainy ny fitaraina ny olona matahotra azy Andriamanitra ka mamonjy azy. Alleluia. Iainy ny fitaraina ny koa izy ka hamonjy azy. Manana zavatra taraina ve ianao? Inona ny mampitaraina anao? Zao ihany matahorana Andriamanitra ianao. Alleluia. Fa iainy vavaka anao Andriamanitra, hamonjy anao Andriamanitra. Matahorany Jehova ianareo olo masina, tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy. Salamo 4:8. Tsy hanan-java-mahory izay matahotra n'Andriamanitra. Inona reny mampahory ianao? Inona reny zavatra izay banga eo amin'ny fiainanao? Misy ianao hoe mampahorory ny fanahy fa tsy manana an'izao na tsy ampy an'izao anefa zavatra ilay. Matahoran'Andriamanitra ianao, fa hain'Andriamanitra tao no manome ianao an'izany. Alleluia. Alleluia. Tsy hanan-java-mahory, tsy avelan'Andriamanitra ahory mihitsy ianao. Alleluia. Alleluia. Vokatry ny fatahorana n'Andriamanitra, makasitraka izay matahotra azy Jehova. Salamo 7:1-10. Dia izay manantena ny famoram-polo, makasitraka izay matahotra azy Jehova. Fitahiana lehibe izany, izany olona kasitrahan'Andriamanitra izany. Ho Andriamanitra ne rehefa makasitraka anao, tahaka ireny fanatitra hodorana tany amin'ny testamenta taloha reny any. Rehefa kasitrahan'Andriamanitra le fanatitra no antony izany fanatitra izany. Dia izao, Andriamanitra dia vonona iay an'ireto olona ireto. Andriamanitra dia vonona omba an'ireto olona ireto. Noho izany rehefa mandeha miady satria kasitrahan'Andriamanitra na dia vitsy aza dia tsy maintsy mandresy. Ary satria kasitrahan'Andriamanitra izy miasa ny tanany rehetra dia tahian'Andriamanitra ka mamokatra. Makasitraka izay matahotra azy Jehova. Alleluia. Noho izany matahoran'Andriamanitra fa hakasitraka anao Andriamanitra. Na dia tsy hakasitraka anao aza ny olona satria tsy miara-miazakazaka aminy ianao ny amin'izao fiainana izao, tsy maninona hoy aho. Abiatra ny fahefany izay abiatra ny fahefany aminao. Fa Andriamanitra koa dia abiatra ny maha Andriamanitra azy ka hakasitraka anao. Alleluia.
faharaka ambin'ny folo. Salamo fahatelo amby zato andiny faharaka ambin'ny folo. Fa tahaka ny avy ny lanitra ambonin'ny tany no abe ny famorapony amin'izay matahotra azy. Alleluia. Tahaka ny avy ny lanitra ambonin'ny tany no abe ny famorapony amin'izay matahotra azy. Lehibe zany. Lehibe zany. Lehibe tokoa ny famorapon'Andriamanitra amin'izay matahotra n'Andriamanitra. Alleluia. Indraindray ianao dia ohatra miferinayna mihitsy hoe tsy mba mindrahan'olona foa na dia mitaray maketsy tsy mba misy mamindra foa. Matahora n'Andriamanitra fa hamindra foa aminao Andriamanitra. Alleluia. Ary aoko fantatrao fa zaka ny famorapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanao satria tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany no abe izany famorapon'Andriamanitra. No izany ateny ny famorapon'Andriamanitra fotoa ny zavatra rehetra ka tsy misy zavatra izay tsy ho azon'Andriamanitra mindrana fo aminao fa ninonina fa izao ihany matahora n'Andriamanitra ianao. Alleluia. Salamo faharaka ambin'ny folo amby zato andiny fahadimy tapany voalohany. Salamo faharaka ambin'ny folo amby zato andiny fahadimy. Nomeny hanina izay matahotra azy. Nomeny hanina izay matahotra azy. Feno mihitsy ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny olona izay matahotra azy. Alleluia. Tsy tombotsoa ara-panahy ihany fa na dia ara-nofo azy. Ary aoko fantatrao fa io ara-nofona ho dia miankina ny fatahorana n'Andriamanitra. Nomeny hanina izay matahotra azy. Alleluia. Ka manomboka hatreto aza matahotra olombelona mihoatra no Andriamanitra. Satria izay efa na ina no haninay, ina no hosotroinay, ina no tafinay, raha vonoka, raha toisao, dia lasa manao tsy fanao hoe matahotra olombelona no Andriamanitra. Nomeny hanina izay matahotra azy. Alleluia. Mbola hasehon'Andriamanitra izany eto amin'ity firenena ity. Ary eto amin'ity zao zao. Alleluia. Na dia izy aza ny fahavoasa, na dia izy aza ny fahomena. Aiza moa ny eritreretana ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra tsy misy ninonino ireo olona mandeha tsy mamboly tsy manino fa omeny hanina izay matahotra azy. Narotsak'Andriamanitra ny mana. Minoy ianao fa mahay manao zava-magaga io Andriamanitra atahoranao. Ianjaranao matahora n'Andriamanitra fa na dia ny goaika aza dia iran'Andriamanitra hitondra mofo sy hena ho anao rehefa matahotra n'Andriamanitra. Alleluia. Tsara ny matahotra n'Andriamanitra. Tsara ny matahotra n'Andriamanitra. Enda leka ho velona ny finoanao amin'ny fatahorana n'Andriamanitra. Ento koa ho ity andininy anankiray ity. Ento akaiko izay matahotra azy ny famonjena. Salamo fahadimy amin'ny valopolo andimy fahasivy. Mba hitoerany voninahitra eo amin'ny tanitsika. Ento tena tsy mandany soratra masina fa akaiko izay matahotra azy ny famonjena. O zava-dehibe zany. Tsy lavitra izay matahotra n'Andriamanitra ny famonjena. Alleluia. Alleluia. Rehefa tonga ny zavatra manjolo ny olona izay matahotra n'Andriamanitra, tonga dia tonga ny famonjena satria tsy lavitra azy ny famonjena izany. Koa raha teo voavonjy ianao ny toerana misy ianao io, matahora n'Andriamanitra. Alleluia. Aleo matahotra n'Andriamanitra. Salamo faharaka ambinipolo andimy fahadimy. Salamo faharaka ambinipolo andimy fahadimy. Fa ianao efa nandreny voatoko Andriamanitra, efa nomena ho ahy ny lovan'izay matahotra ny anarana. Alleluia. Alleluia. Ay moa manana anjara lova eo anatrehan'Andriamanitra ny olona izay matahotra n'Andriamanitra.
ho raisinao gony anjaranao rehefa matahotra an'Andriamanitra. Alleluia. Matoky anao fa misy anjaranova ho anao. Zaho dia tsy mba mananinninina amin'izao fiainana izao. Zaho dia tsy mba manana azy. Matahora an'Andriamanitra fa misy anjaranovanao eo amin'Andriamanitra. Alleluia. Tsy izay olona rehetra no men'Andriamanitra zany fa ny matahotra azy manana anjaranova eo anatrehany. Alleluia. Matahora an'Andriamanitra. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy. Dia izay manantena ny famorabony Salamo 3:8. Ny mason'i Jehova mitsinjo, mijery izay matahotra azy. Alleluia. Nanao ny maso vany tsy ahita. Tsika aza milasa fa mahita vao maika Andriamanitra nahary tsy. Hoe aisa Andriamanitra ve dia anao? Misy Andriamanitra ao an-danitra. Misy Andriamanitra ao an-danitra. Indro Andriamanitra mitsinjo izay matahotra azy. Ka tsy ho very maina ny fatahoranao an'Andriamanitra. Itsinjo anao Andriamanitra. Alleluia. Ary asehon'Andriamanitra aminao zany fa itsinjo anao Andriamanitra. Zany zavatra rehetra nambara taminao zany dia mampiseho fa mitsinjo anao Andriamanitra ary itsinjo izay matahotra azy. Alleluia. Mbola hotoizatsika ho bolana 17. Andiny 17. Ho bolana 17 andiny 17. Ny fahatahorana an' Jehova ny mahaela velona, fa ny taonany ratsy fanahy ho afoezina. Fitahina ioke zany. Ka hoana ny zanak'Andriamanitra tonga dia mora maty reny. Zao zao taona misy antsika izao, taona efa siva, taona anjakany fahotana, taona efa potika, taona ny ratsy fanahy. Zany iny mahatonga azy ho afoezin'Andriamanitra. Ary tena ho afoezin'Andriamanitra. Ifarany anety izao ty. Satria taona ny ratsy fanahy. Fa mbola ho tonga ny taona ny olona izay matahotra an'Andriamanitra. Haharitra mandrakizay zany. Tsy ho tahotra intsony fa haritra mandrakizay taona ny olona matahotra an'Andriamanitra. Alleluia. Fa izao misy antsika izao taona ny mpanoty zao, taona ny ratsy fanahy. Fanjakazakany maizina zao ino aizina manarona ny tany any izy manarona ny firenena. Hanapatra ny fahefana amin'izao fiainana izao teo fotsiny. Ka tsy maintsy ho faranan'Andriamanitra ny ody, ho tapirin'Andriamanitra izao fiainana izao. Fa ny fahatahorana an' Jehova ny mahaela velona ary velona manakizay. Jereo azapahany fa isy fanjakany Kristy arivo-taona dia velona arivo-taona miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ny zanak'Andriamanitra ampiadanana sy ampifaliana. Ny fahatahorana an' Jehova ny mahaela velona. Alleluia. Alleluia. Tsy very maina misy valy ho bolana 12:7. Ny valy ny fanetretena sy ny fahatahorana an' Jehova dia arena sy voninahitra ary fiainana. Alleluia. Ny valy ny fanetretena sy ny fahatahorana an' Jehova arena sy voninahitra ary fiainana. Tena misy valy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fa tsy hoe miala maina ny olona dia matahotra an'Andriamanitra azy. Very fotoana tamin'ny fotoana rehetra nanehoana fatahorana an'Andriamanitra. Arena sy voninahitra ary fiainana ny valy ny fatahorana an'Andriamanitra. Alleluia. Bolana 17. Bolana 17 andiny 9 sy ny andiny 17. Misy fahatokina be ao amin'ny fahatahorana an' Jehova. Ary ny zanany azo fialofana. Ny fahatahorana an' Jehova ny loharanon'aina, analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Halleluia. Tena misy zavatra ny ao fatahorana an'Andriamanitra fa
raisy fitahinao rehetra. Aleluia. Misy fahatokena beo izy ao amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra, satria tena misy asa zay ataon'Andriamanitra ao anatin'ny folo olona zay matahotra azy, mahatonga ny olona manana fahatokena be. Aleluia. Ary ankoatran'izany, ny zanany izy azo fialofana, ekaneka atahotra n'Andriamanitra ny ray aman-dreny rehetra. Raha mba te tsinjo ihany anao no avy zanakao, tsy amin'ny lafiny ara-nofo ihany ataoko azao ty mba ho avy zanako eny tsara zany manomana zavatra novany zanakao ianao fa ny tena tsara indrindra. Raha te hanomana zavatra tsara ho an'ny zanakao ianao taranakao, matahora n'Andriamanitra. Azo fialofana ny zanany, ho raisin'Andriamanitra tanana zany ny ambonanao rehefa matahotra n'Andriamanitra ianao. Aleluia. Ka na hoaiza ny zanakao, ndraindraiky ka dia mitebiteby anakaiza ny eglizy, nahoana mbola tsy tonga sy ny rehetrarehetra. Zao ihany ray aman-dreny matahora n'Andriamanitra. Fa naizanaiza ny aneo zanakao io azo fialofana ny zanany ho voalaza ny tenan'Andriamanitra. Aleluia. Ary loharanin'aina ny fahatahorana an' Jehovah, ka tonga ny olona ho lavitry ny fandiky ny fahafatesana na ny fahotana. Tena misy fitahina lehibe nara-nofo zany nara-panany ho lavitry ny fandiky ianao, satria matahotra n'Andriamanitra. Avelatry ny devoly zao fandika rehetrarehetra izao, andavolany io, anam-pitenany io, ary dia botika izao toizao. Fa ianao lavitra n'izany fandiky ny fahotana na fandiky ny fahafatesana rehefa matahotra n'Andriamanitra. Aleluia. Aleluia. Ny fahatahorana an' Jehovah no ahazoana fiainana. Volana toko fahasy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny, toko fahasy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny. Zay manana an'izany dia tsy mba hany fotsy sady tsy hiaran-dozy. Aleluia. Ny fahatahorana an' Jehovah no ahazoana fiainana. Aleluia. Noho izany hiaina tsara ny olona zay matahotra n'Andriamanitra. Aleluia. Ho anao mitady fiaina, mitady fiaina, atao zao zavatra rehetra zao mba azahoana fiaina, ho hitanao fa hiaina tsara ianao rehefa matahotra n'Andriamanitra. Tsy hany fotsy voalaza ny soratra masina, sady tsy hiaran-dozy, na dia mitady ampidozy aza ny devoly, tsy hiaran-dozy ianao satria matahotra n'Andriamanitra. Aleluia. Aleluia. Andriamanitra manao zavatra amin'ny olona matahotra azy. Ireo zay natahotra an' Jehovah dia samy mifampiresaka matetika hoy ny ten'Andriamanitra, Malakia toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Ary Jehovah niaino ka nandre zandry, ary ny boky fahatserovana dia nisoratana teo anatrehany ho an'izay matahotra an' Jehovah sy zay mihevitra ny anara. Aleluia. Ho an'izay matahotra an' Jehovah, ireo midinidinika miara-miresaka, miara-monina, ireo matahotra an' Jehovah, ka misy boky fahatserovana anoratana ny anaran'izay matahotra n'Andriamanitra, dia ny boky ny fiainana izany. Ka tsy adinon'Andriamanitra ny olona matahotra n'Andriamanitra. Aleluia. Misy boky fahatserovana anoratana reto daholo ny matahotra n'Andriamanitra ao akoron-drano. Rahalahy ihany na vavy ihany, misy boky anoratana fahatserovana zay rehetra matahotra n'Andriamanitra. Aleluia. Aleluia. Raha ny fitahina ho an'ny matahotra n'Andriamanitra dia mbola tiako ny ilaza aminao, fa hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarina. Malakia toko fahaefatra andiny ny faha
manana fanasitranana eo amin'ny elany iny, ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanako mifany. Hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarina. Aleluia! Zany vokatry ny fatahoran'Andriamanitra. Isy masoandro ny fahamarinana dia tsy inona koa zany fa masoandro ny famonjena. Zany masoandro ny fahamarinana. Aleluia! Ka dia misy aizy na zamanarona anao, fa tena maizina ny fiaina, maizim-pety ny fiaina. Tsy mba misy andro zoka izao matahoran'Andriamanitra. Fa hiposaka aminao izay matahotra n'Andriamanitra ny masoandro ny famonjena. Ary vokatrizany dia hifaly avanja ianao toy ny zanako mifany. Mifaly ianao ary mifehy fifaliana ianao, ary tsy avelan'ny tompo ianao raha tsy ianao mifaly. Aleluia! Aleluia! Tsy avelan'Andriamanitra ianao raha tsy ianao mitahaka ny sakafo. Ny ome ihany aho izy, tena ny ome ihany izy, izay tsy fananan-janaka izay, izay tsy fiterahana izay, hay nanataranaka ihany, ary tahaka ny fasika amoron-dranomasina. Ka ianao tsy avelan'ny tompo mihitsy ianao raha tsy ianao ome. Ianao motodava no zava-mitranga eo amin'ny fiainanao, tsy mahitana masoandro mahirana. Ho hitanao fa izao matahoran'Andriamanitra fa tena iome kakakaka ary hifaly eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ianao. Aleluia! Ay n'Andriamanitra ny mampifaly ianao. Eno ny ten'Andriamanitra. Fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanotaka ela velona ihany, fantatro kosa fa isoa ho an'izay matahotra n'Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany. Pitoriteny toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo. Na dia manao ratsy injato aza ny mpanota, ohatra ny gaga ela velona ihany, ohatra ny manakarena ihany ny mpanota, ohatra n'izao ihany, izay ka solafaka iasa fanjery ratsy fanahy ambin'ny fandroany. Ao ka fantatra ihany ko ianao fa isoa an'izay matahotra n'Andriamanitra. Aleluia! Tena isoa, tena soa tokoa no ataon'Andriamanitra amin'izay matahotra azy. Aleluia! Ity Apokalipsy toko faraka ambin'ny folo ity indray andiny fahavalo ambin'ny folo. Toko faraka ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary tezitra ny firenena, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty, sy hanomezana valim-pitiny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina, ary izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe, ary mba hanombanao izay manimba ny tanjo. Aleluia! Misy valim-pity ho an'ny olona matahotra n'Andriamanitra, na kely io na lehibe io, na lahy io na vavy io, naty io natany, izay rehetra matahotra n'Andriamanitra dia handray valim-pity avy amin'Andriamanitra. Zany mamintinana azy. Na dia atao hoe mbola betsaka zany zavatra tsy voalaza. Misy soa ary misy valim-pity ho an'ny olona izay matahotra n'Andriamanitra. Aleluia! Ka tsara ny matahotra n'Andriamanitra. Tena tsara ny matahotra n'Andriamanitra. Tsaroa fa ny fatahorana n'Andriamanitra ne tsy matahaka ny fatahorana biby. Hoe miferin'aina ianao satria mampahoro ny tahotra. Aza mpiviana amin'ny zavatra tahorana hoe ty miferin'aina ianao satria mahita azy satria matahotra. Fa ny fatahorana n'Andriamanitra dia hitondra soa sy fitahiana ho anao. Aleluia! Iaina tsara ianao rehefa matahotra n'Andriamanitra. Zany rehetra izany vokatry ny fatahorana n'Andriamanitra. Avy aminao hoe tsara ny matahotra n'Andriamanitra. No zany amin'ity fotoana ity, tsara ny anehoana aminao ny fomba hoentina hatahorana n'Andriamanitra. Aleluia! Misy lahatra ve ianao fa tsara ny matahotra n'Andriamanitra? Ao avokoa ny zavatra rehetra, ny fitahiana rehetra, zavatra rehetra ilainao dia ao ny fatahorana n'Andriamanitra. Ka tsara ny anehoana amintsika ny fomba hoentina hatahorana n'Andriamanitra. Tsaroa fa Andriamanitra ne rehefa mpanao zavatra antsika, tsy hampanao zavatra izay tsy mahay atao mihitsy Andriamanitra.
zavatra azo tanterana ne matoa sain'Andriamanitra ataontsika. Ka raha voniny ianao manatanteraka ny zavatra izay asain'Andriamanitra atao, anehoanao ny fatahorana ny Andriamanitra. Hitanao fa ho tanteraka aminao ireo tenin'Andriamanitra rehetra nambara tao, ireo vokatry ny fatahorana n'Andriamanitra ireo. Alleluia, alleluia. Ka izao ary ny fomba natanterana ny fatahorana n'Andriamanitra. Hoy ny ohabolana toko 9:7 tapany voalohany. Ohabolana toko 9:7 ny fankalana ny ratsy ny fatahorana ny Jehovah. Alleluia. Ny fankalana ny ratsy ny fatahorana ny Jehovah. Zany ny fomba anehoana ny fatahorana n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankalana ny ratsy, amin'ny alalan'ny fankalana ny fahotana. Alleluia. Mba vonina ve anao hangahala ny otranao ary hangahala ny fahotana zao tontolo zao, ka hifady any sady. Alleluia. Sady akalainao le fahotana toy ny fankalana zava-dratsy, mihinao fa makahala zavatra ianao ary misy zavatra akalainao, dia ao ka akalainao mihoatran'io ny fahotana ary ao ka ho fady ianao zany. Alleluia. Jereo le Joba toko voalohany, Joba toko voalohany dia ny 1:1. Joba toko voalohany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany, sady natahotra n'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Alleluia. Asehoa ihany ny fatahorana n'Andriamanitra. Ao ka hangahala ny fahotana ianao sady atao zava-pady azy, mba manakaikaiky azy mihitsy, fa na mijery azy izy rehefa zava-pady dia tsy atao. Ka reseho lahatra Andriamanitra fa tena matahotra n'Andriamanitra ianao amin'ny alana ny fankahalana ny fahotana. Alleluia. Jereo fa mbola manamafy ny Levitikosy toko 6:4. Levitikosy toko 6:4. Aza manozona ny marenina na mametraka vato matafotona eo alohan'ny jambo, fa matahora n'Andriamanitra, zany ho Jehovah. Alleluia. Zany ne le fomba anehoana le fatahorana n'Andriamanitra, fa tsy anosona olona marenina ny olona matahotra n'Andriamanitra, tsy ametraka vato manafotona eo alohan'ny jambo ny olona matahotra n'Andriamanitra, fa rehefa tsy matahotra n'Andriamanitra ny olona dia ataony zany. Fantany fa marenina le olona tsy mandre dia io izy manoso, tsy matahotra n'Andriamanitra. Dia efa jamba zao ve le olona dia asianao vato manafotona eo alohany dia ataonao fomeza, tena olona tsy matahotra n'Andriamanitra. Fa ny olona matahotra n'Andriamanitra tsy anao an'izany. Alleluia. Ka hoy ny ohabolana toko 9:9 tapany faharoa, ohabolana toko 9:9, ny fatahorana ny Jehovah no analavirana ny ratsy. Alleluia. Koa izay rehetra te aneo fatahorana n'Andriamanitra, aoka izy analavitra. Aza manakay ny fahotana mihitsy ianao. Nahoana ny masonao mampanakekezinao fahotana? Nahoana ny sofinao mampanakekezinao fahotana? Ny fatahorana ny Jehovah no antony analavirana ny ratsy. Koa izay rehetra matahotra n'Andriamanitra, aoka izy analavitra ny fahotana. Alleluia. Zavatra azo atao zany. Ny nofiana le no mamita, le filana le no mamitaka ny olona eo, dia te anao izao, te anao izao. Fa azonao atao ny manalavitra io, satria efa maty Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Zavatra izay tokony aseho ihany koa ny fatahorana n'Andriamanitra. Nehemia toko 5:5. Nehemia toko 5:5. Fa ny gôvernora fahiny izay teo alohako dia nahavakitratra ny olona, ka nampandoa azy mofo sy divay ary sekely volafotsy 70. Enina dia ny mpanompony azy dia nanjakazaka tamin'olona, fa izany kosa tsy mba nanao azy zany noho ny tahotra n'Andriamanitra hozy Nehemia. Alleluia.
za kosa hoe tsy mba nanao an'izany no tahotra an'Andriamanitra. Zany rehefa matahotra an'Andriamanitra tsy tia mampamolomolona ny olona matahotra an'Andriamanitra, ary tsy mampanao zavatra izay tsy zakan'ny olona ka andevosina tahaka ny tsy fantatra izay fomba hitondrana azy. Enina dia manam-pahefana hampanao an'izany azy ianao no toerana izay misy ianao, satria na dia ny mpanompoka azao izy dia nanjakazaka tamin'izy ny mpanompo ny mpanjaka, fa tsy nanao an'izany aho sy ny ahy satria natahotra an'Andriamanitra. Alleluia! Zany ny fomba hoentina nehoana ny fatahorana an'Andriamanitra. Ko raha tena natahotra an'Andriamanitra maro, aza mba mampamolona, aza mba mampijalijali. Fa misy olona dia finaritra mampamolona sasany, mampijalijali. Inona ary tontsoanao zay? Matahora an'Andriamanitra fa misy Andriamanitra nanamboatra ny olona mpaoriana io mandeha. Andriamanitra ilay tompona andraikitra io. Tahaka ny manao tsinotsinona an'Andriamanitra ianao manao tsinotsinona io. Fa tsy mba nanao an'izany aho izy Nehemiah nitahotra an'Andriamanitra. Alleluia! Fomba natanterahana ny fatahorana an'Andriamanitra. Exodus 4:21. Exodus 4:21. Ary mizaha koa eo amin'olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, dia lehilahy maro mangala fiarema ka manindre azy ireo mpifehy 10 sy mpifehy 100 sy mpifehy 50 ary mpifehy 10. Zany ho ilazana ny olona matahotra an'Andriamanitra. Tia fahamarinana izy. Alleluia! Tena tia fahamarinana no zany tia tenin'Andriamanitra izy. Ary mangala fiarema, ary ny vola no apitra fahotany, tsy mankasitraka an'izany. Hoe na dia ilaina fiainana andavanandro aza ny vola ilaina amin'ny zavatra, fa raha izany no apitra fahotany, tsy mankasitraka an'izany izy. Tsy tia fieremana ny olona matahotra an'Andriamanitra. Alleluia! Ny zavatra ataon'ny olona matahotra an'Andriamanitra ihany koa. Samuela 2:4. Samuela 2:4. Raha atahotra ny Jehova sy hanompo azy araka tombofeony ianareo ka tsy handany didiny Jehova, dia hitohy anaraka ny Jehova Andriamanitrareo ianareo sy ny mpanjaka anareo izay manjaka aminareo. Alleluia! Raha atahotra ny Jehova ka tsy handany didiny, tsy mandany didin'Andriamanitra mihitsy ny olona izay matahotra an'Andriamanitra, fa manaiky izay rehetra andidian'Andriamanitra azy izy. Alleluia! Ninona didian'Andriamanitra azy tahaka ny Abrahama rehefa didian'Andriamanitra hoe eto Isaka zanakao lahy toka natao fanatitra ho ahy, lasa izy dia nataon'izany fantatrao ny tantara. Efa saika amono zanany izy, efa nanainga ny tany, fa nandrefeo avy any an-tany. Hitako marina toy izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Mantsy any Abrahama satria tsy nandaza nandidiany tompo azy izy. Alleluia! Asehoy ary fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Asehoy fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Inona ihany koa Salamo 2:7. Salamo 2:7. Ianareo izay matahotra ny Jehova, midy raha azy, midy raha azy. Zany nataon'ny olona matahotra an'Andriamanitra, midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia! Matahotra an'Andriamanitra tokoa ve ianao? Izavy matahotra an'Andriamanitra eto? Manaova alleluia mafy izay rehetra matahotra an'Andriamanitra. Ianareo izay matahotra ny Jehova, midy raha azy. Alleluia! Na mialeluia zany na mihira fiderana zany, ka rehefa tonga ny hira fiderana, izay rehetra matahotra an'Andriamanitra aoka izy ananatra ny feo. Alleluia! Jereo rehetra olona matahotra izay atahorany any amin'ny fanompontsampo rehefa tena miorakoraka manome voninahitra ny Satana eo amin'ny toerana izay misy azy. Fa ianao rehefa tonga any, raha matahotra an'Andriamanitra maro, ndao hidera an'Andriamanitra isika. Alleluia! Alleluia! Nanao tamin'ny feo
nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Halleloia. Tsy maintsy metsika voninahitra Andriamanitra. Halleloia. Zavatra azo ataony izany zavatra tsy sarotra. Inona ary mahasarotra ny manao halleloia? Fa dia ombavany sasa. Tsisy tahotra n'Andriamanitra. Oka tahotra ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa matahotra n'Andriamanitra dia tsika ho tahian'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity. Zaho ianao dia nanao halleloia mafy ary miterana halleloia. Toy Andriamanitra hoe izao ny zanak'Andriamanitra ho kondrany feno fatahorana dia miterana Andriamanitra. Halleloia. Ary izany ihany zavatra tokony ataontsika izay matahotra n'Andriamanitra fa misaotra n'Andriamanitra ihany koa. Salamo 5:1-5:1. Misaoran'i Jehova ry taranaki Levi, ianareo izay matahotra ny Jehova. Misaoran'i Jehova hoy ny 5:2. Ianareo izay matahotra ny Jehova. Izany nataon'ny olona matahotra n'Andriamanitra. Misaotra tompony. Misaotra Andriamanitra. Rehefa tonga amin'ny toerana, misaotra fanomenao tombonandro. Misaotra ndray fanampanelesinao ny teninao. Misaotra anao Andriamanitra ho fafaka nanompo anao. Fa tsy hoe mimonomonina eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tonga eto manometsina n'Andriamanitra. Tsy izany, fa izay rehetra matahotra n'Andriamanitra ao dia izy misaotra n'Andriamanitra. Halleloia. Halleloia. Nambara taminao fa amin'ny alalan'izany rehetra izany ilay no anehoana ny fatahorana n'Andriamanitra. Ahitanao fitahiana izany. Halleloia. Zavatra azontsika tanterahana ary ahitanao fitahiana izany. No izany ianao izay tonga eto amin'ity fotoana ity, aleo misafidy ny atahotra n'Andriamanitra. Halleloia. Izay manana fahefana anary any amin'ny eny, manana fahefana ihany koa hitahy ianao fitahiana rehetra. Halleloia. No izany raha mitondra an'izao hafatra izao dia mitaona antsika rehetra atahotra n'Andriamanitra. Halleloia. Ka ho zava-dehibe aminao ny fanahinao. Enganeka ho zava-dehibe amin'ny tsirairay avy ny fanahinka. Atahotra n'Andriamanitra izy. Halleloia. Halleloia. Tena hafinaritra ny ahitanao angahala ny fahotana. Satria matahotra n'Andriamanitra, hanalavika ny fahotana. Zany ny fifaliana eto filazantsara. Fa tsy verimaina ny tenin'Andriamanitra izay mitorina taminareo, fa tena tonga matahotra n'Andriamanitra ianareo. Ka na dia lain-kevy fanahy amin'ny fahotana azy, dia asehonareo ny fatahorana n'Andriamanitra. Halleloia. Halleloia. Afinaritra ny ahitanao tia fahamarina. Halleluia. Ka tsy hisy an'ny olona mpampahoro-olona ianao, fa ho mpanambo olona ianao, angoraka olona ianao. Halleluia. Anao tahaka Nehemia ianao, fa izaho kosa mitahotra n'Andriamanitra. Tsy anao an'izany Halleluia. Eo iaho afinaritra ny ahitanao manaiky ny didin'Andriamanitra. Ny olona manolotra ny sotrapon'Andriamanitra daholo amin'ny atao rehetra, amin'ny fiteny, amin'ny fitafy. Ianao anefa dia afinaritra ny ahitanao satria ninninona didian'ny tompo anao na amin'ny fiteny, na amin'ny fitafy, na amin'ny fiasa dia asehonao fa matahotra n'Andriamanitra ianao. Halleluia. Izao hoe afinaritra. Ho feno fiderana n'Andriamanitra ny fiainanao, ho feno fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Ka na inona zavatra mitranga, ninninona zavatra miseho, mihira fiderana mandrakariva ianao. Tsy voasakana, tsy ho aty an-tranon'Andriamanitra ianao. Tonga idera n'Andriamanitra ianao. Na dia andady aza dia mbola mandady ihany ianao mandrapahatonga anao aty an-tranon'Andriamanitra. Mba idera n'Andriamanitra. Mahafinaritra ny mahitanao toy izany. Ka rehefa tonga eto ianao dia misaotra n'Andriamanitra. Halleluia. 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 Fiainana tsara izany matahotra n'Andriamanitra. Tena miaina ny olona matahotra n'Andriamanitra satria
hitanao fa tena izy fiadanana satria nalavitra ny fahotana ianao, tena iaina tsara. Le otana eno manamempanao dia tsy mahita fiadanana ianao, fa rehefa matahotra an'Andriamanitra iaina tsara mihitsy. Alleluia! Ary tena ho sambatra ianao, ka eto am-pamaranana raha hivavaka isika dia izao. Angataka ny fanahin'Andriamanitra tsika. Anampy, enganeka anampy anao ny fanahin'Andriamanitra. Ahatonga anao hanana ny fanahy ny fatahorana an' Jehova eo amin'ny fiainanao. Ary izany no angatantsika. Satria misy an'izany ao Isaia 40:15. Ary ny fanahy Jehova hitoetra ho aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoratsaina sy ny fahereza, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana ny Jehova. Ny fanahy ny Jehova hitoetra ho aminy. Enganeka hitoetra ho aminao ny fanahy ny fahatahorana ny Jehova. Zay mangatantsika amin'Andriamanitra. Sambatra ianao rehefa ao anatinao ny fanahy ny fahatahorana ny Jehova. Koa enganeka hirotsaka aminao amin'ity fotoana ity ny fanahin'Andriamanitra. Dia ny fanahy ny fahatahorana ny Jehova hitondra izany fahasoavana izany eo amin'ny fiainana. Dia atahotra an'Andriamanitra. Ka na miteny ianao misy fatahorana an'Andriamanitra, na miasa ianao dia misy fatahorana an'Andriamanitra, na mitafy ianao dia misy fatahorana an'Andriamanitra, na izanaiza mitondra ny angonanao anao misy fatahorana an'Andriamanitra, na mpampiasa ianao na olona miasa aman'olona ianao dia misy fatahorana an'Andriamanitra. Alleluia! Amin'izay fotoana izay ianao dia ho reharehan'Andriamanitra tahaka ny Jehova hoe efa nandinika ny Jehova mpanompo va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa lehilahy matahotra n'Andriamanitra io ka mifady ny ratsy. Alleluia! Izany dia ho reharehan'i Jesosy Kristy ianao eto amin'ity firenena ity, fa io le olona matahotra. Na dia misy aza mamalahelo an'Andriamanitra ny fiainany satria tsy misy fatahorana an'Andriamanitra, fa ianao kosa raha vao mijery anao mitombo dia faly izy. Dia mihira noho ny aminao Andriamanitra voalaza ny ten'Andriamanitra. Noho ny aminao dia mihira Andriamanitra satria matahotra an'Andriamanitra. Engane ny fanahy ny fatahorana ny Jehova hirotsaka amin'ny tsirairay. Vonina ve ianao anao an'izany vavaka sa? Alleluia! Iara hitsangana aritsika ny mihira anankiray. Veritsika indray ilay hira to 5:10 sy 5:9. 5:10 sy 5:9. Aorianan'izany dia andohaka hivavaka isika. Angataka ny fanahy ny fatahorana ny Jehova fa ho amin'ny tsirairay. Fanahy masina eo aina fa. Vavaka manokana no ataontsika
Mihitsina ny zavatra rehetra ny atahorana ho an'Andriamanitra, ary dia mianara ny matahotra ny Tompo, mianara manalavitra ny fahotana, mianara mitera ny Tompo, mianara manome voninahitra n'Andriamanitra, fa ho hitanao tombontsoa vokatra izany. Matahora ny Jehova, matahora ny Jehova, angatao ny fanahin'Andriamanitra, samia mivavaka amin'ny fon'ny rehetra. Alleluia, misaotra anao.